eo amin'izay kanina 7 zay ihany dia namoaka ny anaran'ireo mpilalao 1 mendrika indrindra tamin'ny fifaninanan'iny ny avy eo anivon'ny CAF na ny rafitra mpiany baolina kitra ty Afrika. Mpilalao 3 be zao ao anatin'izany 1 zany no avy ao amin'ny Bariany Madagasikara na ny ekipa pirenena malagasy. Ahitana ny Papasy ao amin'ny vodilarana afovoany, Romain Metanira any amin'ny vodilarana akavanana, any amin'ny hirakiraka Piaro kosa no ahitana ny Abel Anise. Akoatray dia ny baolina tafiditry Ibrahim Mamada nandritra ny fionana tamin'ny RD Congo teo amin'ny ampavalon-dalana ihany koa no laharana voalohany teo amin'ny top but. Eo ihany koa navositra mpanazatra mendrika indrindra ny Nicolas Dupuis izay mpanazatra ny Bariany Madagasikara, ary farany dia ny mpanohana malagasy no voasafidy ho mpanohana mendrika indrindra tamin'ity kanina 7 ity. Azo lazaina ho fambiazana tanteraka ho an'ny malagasy arak'izany ny kanina 7 iny na dia mbola fandraisana anjara voalohany aza. Fa nosaloran'ny filoham-pirenena malagasy ny Chevalier de l'Ordre National Sportif kosa ireo mpilalao 13 miralahy miampy ny mpanazatra Nicolas Dupuis taoriny ny zavabitany tamin'ny kanina 7 somary nagaga sy niteraka resabe kosa tsy nahazahoan'ireo atao hoe staff technique na ny teknisianina mpanampy nyity mpanazatra voalohany ity izany anaram-boninahitra izany. Izy ireo zay niasa tao anaty aloka ary nanao ny entso zavatra mba hoentina azo ireny vokatra ireny, teny atsipy ho an'ny tompon'andraikitra ihany ny tokony ijerevana n'ireny olona miasa ao anatin'ny aloka ireny, fa tsy ireo izay hita amin'seho ety ihany no homena izany maro-boninahitra izany satria ekipa iray no nahazo ny fahombiazana tamin'ity kanina 7 ity. Notoloran'ny fanjakana malagasy maro-boninahitra Chevalier de l'Ordre National androany ireo nandrafitra ny ekipa pirenena malagasy ny baolina kitra. Matetsy amin'ny lampa-panjakana tetsy Avolon no nanatonsany ity lanonana ity izay notarian'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina noho ny zava-bitan'izy ireo teo amin'ny fiadiana ny tombon-dakan'ny Afrika teo amin'ny baolina kitra izay natao tany Egypta no antony tsy nanolorany izao maro-boninahitra izao. Metaka ny Académie Nationale Sportive izay anofanana ny atletantsika roataona, telotona, efatona ny lohan'ny fifaninanana iraisam-pirenena izay atao hoatsangana tsy ely izy io famikasika ny baolina kitra manokana dia anao zany tsika zao mifankina amin'ireo joueur izay mifanina dia mizao hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena manaraka ny eo atevelona ary izay teneniko manazaletsika malagasy ary tsy maintsy natita amin'ny fanatanjahantena. Ho fanatsarana ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara ihany koa dia maro zavatra izay apetraka eto an-toerana. Anisan'ny voaresaka tamin'izany ny fananganana kianja manara-penitra sy ny fijerena ireo ankizy sy tanora izay ho avy ny fanatanjahantena. Betsaka ny olona mitady ny joueur na l'équipe ny ilalao any amin'ny club ny coach izay mitsirenena maro mitady an'ireny ihany koa zany ka ny coach Dupuis zany efa ho tapitra ny contrat eto Madagasikara dia mifanaraka izay miresaka izay dia mila nanday fa napakevitra aingana antsika izany eto Madagasikara izy zany mandritra ny efataona anomana an'ireo katsitatsika anomana an'ireo izay fanao baolina any amin'ny faritra rehetrarehetra dia zay zavatra ho atao zany manomboka eto izay miasa manomboka androany manomboka androany koa ny fanomanana ny kanina manaraka tsy mijanona tsony tsika eketo fa ahina miresaka tamin'ny joueur atao zao hoe manahoana ny ireo fanomanana ara-tsakafo na ny resaka nutrition zany dia tsy dia misy mikarakara loatra rehetra amin'izay na tsisy mihitsy azy resaka tamin'ny karolisy atao hoe nareo hoe mba nisy namne protéine na tsisy mihitsy dia manomboka zao zany atao arahana akaiky ny sakafo ireo joueur atsikoa mahanana mitanjaka afaka mba miaritra tamin'ny farany. Fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ihany koa ny hitazomana ny mpanazatra ny Barea Nicolas Dupuis mba hitantany ity ekipa ity ao anatin'ny efataona manaraka. Ny azahoana vokatra tsara kokoa hatrany no tanjona ka ho fitaratra ty Afrika amin'ny fanatanjahantena ny malagasy hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.